Mbola miverina amintsika hatrany aho satria tsapako hoe tiany tompo ambara le révélation zay nomeny omaly ary ihany koa révélation nomeny omaly zany ary manandrify ihany koa amin'ny tenin'Andriamanitra zay nomeny atsika teo Daniela 2:2 mbola hivavaka hatrantsika hanomezantsika voninahitra any tompontsika. Reny tsara indrindra any an-danitra mbola velom-pisaorana mankalaza anao foana izay Jesosy manandratra anao foana raha eo, manandratra anao lay tompo eny Jesosy tsapanay fa manatrika anay foana ianao, eo anilanay foana ianao, eo amin'ny fanatrehanao foana koa izay satria tianay ianao Jesosy. Raha nandratra anao indray aho Jesosy anambara ny teny izay nazavainao amiko omaly dia aoka ianao no hiteny Jesosy aoka ianao no hiteny fanahy masinao, ampangino ny nofoko, ampiatreo ny nofoko fa ianao no hisandratra, ianao lay Jesosy Kristy tompo, izaho mihena fa ianao mitombo ato anatiko, misaotra Jesosy, amen. Ry havana omaly ny fanahy masina de ty tenin'Andriamanitra ty nomeny vakiko amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 3:7 andininy 7 raha izy manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Izay avy any ambony dia ambony izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny ety an-tany ihany no lazainy. Alleluia. Izay avy any an-danitra dia ambony izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. Amen. Alleluia. Nanontany ny tompo omaly hoe Jesosy satria ny fanahy masina dia mampiteny amin'ny molotro, amin'ny molotro izy mampiteny ahy dia indraindray izy ao anatin'ny foko miteny indraindray eo amin'ny fisainana, arakaraka zany nitondrany ny révélation, indraindray amin'ny sofina, arakaraka zany satria tsy isika mihitsy mandidy an'Andriamanitra fa izy no miteny amin'izay fomba itenenany amintsika. Dia ny teny zany hoe Jesosy sao dia miteniteny foana ho azaha amin'io molotro io, dia io ty tenin'Andriamanitra ty naverimberiny amiko hoe koa izay hitany sy reny no ambarany, koa izay hitany sy reny no ambarany. Halleluja. Ary tsy misy mandray ny fanambarany, izay hitany sy reny no ambarany. Raha nanambara izy eo amin'ny 7 dia hoe tsy maintsy mitombo izy. Rehefa mitombo ao anatintsika zany ny fanahy masina dia mihetra automatique ny tsika vatantsika, nofontsika. Dia izay avy any ambony dia ambony izy rehetra, dia izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ity an-tany ihany no lazainy. Dikan'izay raha mbola ny momba ity an-tany ihany no lazainao dia le nofo manjaka amin'izay fotoan'izay, le ara-nofo no manjaka. Fa rehefa ny fanahy masina miditra zany dia le zavatra any ambony no lazainy, ny zavatra any ambony no ambarany, ary izay hitany no ambarany, izay reny ampahalalany. Ianao tsy mahalala, tsy mahafantatra iza moa ntsika lalan'ny fiainan'olona, tahaka ny Daniela nivakitsika teo. Daniela tsy nahalaly hoe nanofo Nebokadnezara, Daniela tsy nahafantatra hoe nanofo izy nampahitany tompo nofo. Halleluja. Fa izay rehetra ety ambony tany dia hitany tompo indray mipimaso, indray mipimaso hitany izao rehetra izao ry havana. Tsy zava-miafina eo anatren'Andriamanitra.
Ka izay nanambarana malina nazavany hoe izay rehetra hitako izy no ambarako. Indraindray efa tsy tehiteny amin'io molotro io de miteny mafy anao fanahy masina hoe sokafo ny molotro anao, sokafo ny molotro anao. De misy efa tsy fidiko izy fa ny tompo miteny de tsy afaka manotra anao, tsy afaka manday anao. Automatique ampiteny anao ao izy ny fanahy masina, ametraka ny teny ao am-bavanao ao. Izy anao afaka anohitra an'Andriamanitra, tsy maintsy manaiky anao. Ka nanambara izy hoe izay hitako izy no ambarako apetraka ao amin'ny molotro anao. De misy ny tsy mandray an'izany fanambarana izany, fa izay mandray kosa ho izy dia na nisy tombo-kase efa marin'Andriamanitra. Izay mandray an'le teny izay apita de manisy tombo-kase ny tenanao fa marin'Andriamanitra. Enoinao le teny de mino anao fa Andriamanitra miteny anao. Alleluia. Ka nanambarany anazy zany omaly hoe ny teny rehetra petraka ao molotro anao izy de za no mampiteny anao. Ary ny zava-miafina ho izy tsisy miafina eo anatrehako ny zavatra rehetra. Alleluia. Rehefa ny tompo anambara zavatra antsika, na io miafokafona ny ambaran Jesosy. Nisy fotoana ry havana, namana, raha vavy anankiray fantatro tsara, napahitany tompo anany le nofy. Hitako izy zany tao anatin'ny fiaraha-mivavaka de sahala anaty aizina izy. De hiteny ao de sakanany, hiteny ao de sakanany. Zany hoe tsy tiany ao hiteny. Hitatsika zany ny tompo amin'izay fotoana zay efa mampafantatra ny fisainany olona io, ny momba ny olona io. Zay le hoe zava-miafina ambarany. Satria na any anatin'ny fonao hitan'ny Jesosy, na any anatin'ny fisainanao hitan'ny Jesosy, tandrema isika fa ambarany miarihary zany. Tamin'izay fotoana izay nanome teny mafy ny tompo, nanome teny mafy hoe ny teniko izy de tahaka ny sabatra roa lela manindrona. Zay ny teny nomeny rehefa naneho anahy io rahavavy izy. Misakana tsy teny zany izy. Nambarany tompo ny ao anatin'ny fony, ny ao anatin'ny fisainana ry havana. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Aorian'iny tokoa tsy hitantsony izy. Alleluia. Mampalala ny zava-miafina ny tompo. Mitandrema isika fa izay hitany no ambarany, izay hitany no pahitany amin'ny nofy, izay hitany no pahitany amin'ny fahitana, izay hitany no pahiteneny eo amin'ny molotra. Alleluia. Indraindray zay eo amin'ny groupinay mampiteny ny tompo, indraindray no fa tsy tehiteny fa ny tompo mampalala automatique, mampiditra anazy ao anatin'ny fonao, eo amin'ny molotranao, amin'ny fisainanao. Alleluia. Tsy afaka manday anao satria izy mahita miarihary ny zavatra rehetra. Itsika ny mbola miafokafona hoe mbola matahotra ny anao tsy samy teny. Za ohatra hoe mbola miafokafona ny anina, fa ny tompo mahita an'izany tsy azonao nafinana. Aoka atsika ho marina amin'ny rehetrarehetra, aoka atsika ho marina amin'ny rehetrarehetra. Manambara ny zava-miafina ny tompo, ny zavatra hitany no ambarany, ary ny zavatra ny ambony no lazainy. Ny zavatra ny ambony lazainy de ny tenin'Andriamanitra. Ty Andriamanitra indraindray izy mampita teny, indraindray izy mampita hafatra. Ny zavatra avy any ambony de Jesosy avy any ambony no mametraka le teny ao anatsika. Alleluia. Ka raha ianao misy zavatra miafokafona, tandrema, mitandrema, mitandrema fa ambaran'ny tompo miarihary zany. Amen. Alleluia. Aza misy zavatra fenopenonao ny fiainanao fa leo ianao mitsotra. Alleluia. Le rahavavy hitako mihitsy efa ao anatin'ny aizina izy. Ny aizina de Satana. Dikan'izay izy efa ao anatin'ny aizina. Raha misy izy manaraka ao i Jesosy de tsy ao anatin'ny aizina, nefa izy tao anatin'ny aizina. De mbola misakana koa izy, dikan'izay ny tompo nefa napahafantatra. Alleluia. Amen. Raha ao anatin'izany ianao de mibeba ary alao. Aoka ho marina miarihary tsika, miarihary amin'izay rehetra ataotsika.
Amen. Alleluia. Fa ifanahy masina io dia tsy zavatra miafina eo anoloany, tsy zavatra miafina ry havana. Amen. Na ny fisainan'ny olona io ambarany, na momba ny olona io ambarany. Indray mandeha dia efa misy zavatra nambarany tompo ak'olona anankiray, dia tena mazava mihitsy ny fanambarany tompo. Amen. Ka aoka antsika zany hitandrina mialea antsika, satria tsy miteny ho azy ny fanahy masina, tsy mandainga ny fanahy masina, fa mahita miariary ny ataontsika rehetra. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'ny taolan'inona mandrakizay. Tahian Jesosy daholo tsika tompoko. Amen.